izay ny amin'ny voa fa isan'ireo nanatrika ny lanonana teny Avolomaly ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina naneho ny heviny indrindra ary ity manamboninahitra avy eo nivon'ny tafika malagasy ity makasika indrindra ny raharaha sénateur Lilson René. Nivoaka tamin'ny fanginany lieutenant colonel Charles Andriana Soavina tazana teny amin'ny lapan'ny Avolony tenany omaly nandritra ny fetiny 9 Jona ary naneho hevitra ny tenany mikasika ny raharaha fisamborana ny sénateur Lilson René. Io nostalgie manana tongolo l'Égypte rahalahy manana tongolo l'Égypte rahalahy dia zay no mahatonga aloha anjaran'ny fanjakana zay fa tsy miankina fa raha ohatra kosa raha hitan'ny fanjakana fa mety inona ny olana tsy dia misy olana raha ohatra ka zay ny hitan'ny fanjakana fa mety raha ohatra ka hitan'ny fanjakana fa mety dia zay ny hitako fa mety fa raha ohatra hitan'ny fanjakana tsy mety dia veloha adidin'ny fanjakana zay fa mamiaramila anao namanao tsy amin'ny mamiaramila anazy zany tompo tsy amin'ny mamiaramila anazy. Raha tsy nivina dia niarany tantana ny fils Lilson sy Charles Andriana Soavina tamin'ny tetezamita nanomboka ny taona 14 misaraka ny lalàn'izy ireo. Voaenjika nohon'ny raharaha fanonganam-panjakana ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina fanenjehana izay napiditra azy amponja ary nitarika aretina ho azy ary tsy maintsy nitsaboana azy tany La Réunion. Taorian'ny fahatongavany teto Madagasikara dia nisy ny fitoriana napetraka ity manamboninahitra ity teny anivon'ny fitsarana. Fitoriana izay nikendry ireo tompona andraikitra tamin'ny tetezamita an'izany ny ministry ny fitsarana tamin'ny tetezamita sy ny Semgam ary Lilson René. Tsy mivalian'ny fitsarana nefa izay fitoriana napetraky ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina izay.